ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza. Dia faly miaraba sy manonona mandrakariva ny fiadanan'Andriamanitra tompontsika ho aminareo havana mpiaino mpanaraka ny fandaharana ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza eto amin'ny radio teny fiainana. Dia faly miaraba manokana koa anareo havana zay tafiditra eto mitokantrano radio teny fiainana ka mitanila vetivety miaraka aminay hanaraka ity fandaharana ity. Raha ny loha hevi-dehibe ny menantsika mandritry ty herinandro ty riavana ny hoe Fantaro Andriamanitrao dia nolazaintsika tamin'izany fa zava-dehibe iankinan'ny aina sy ny famonjena ny fanahy ny mahafantatra ary mahafantatra tsara an'Andriamanitra izay inona. Fa amin'izay tsy mahafantatra kosa dia miatra aminy ny tenin'i Jesosy manao hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Matitoko 2:7 zay azotsika dika hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo an'Andriamanitra zay ambarany soratra masina. Milaza zany fa raha mikasika ny atao hoe finoana na fiainam-pinoana dia antondresaka tsy ahodivirana ny mahafantatra an'Andriamanitra zay inona. Antoka ho amin'ny famonjena tokoa izany. Fa ny tsy fampiny fahalalana momba an'Andriamanitra no miteraka fahadiso-kevitra sy fivilian-dalana aza indrisy zay mahaveriny maro. Fa misy tokoa ny lalana zay verin'ny olona fa mitondra azy ho amin'ny fiainana kanjo mamarina azy ho any amin'ny hantsany fahafatesana. Araka izany dia tsy ampy ary tsy dia hitambokatsony hoe mino ny fisian'Andriamanitra na mivavaka amin'Andriamanitra na koa aza matahotra an'Andriamanitra araka ny fiteny mahazatra raha toa ka tsy mazava amintsika ny momba an'Andriamanitra. Iza marina izy. Ahoana ny fomba mety hifandraisana aminy? Inona ny tokom-pamonjena sy fahasoavana azontsika antenaina avy amin'ny fahafantarana azy? Ary amin'ity andro ity ny fantaniana lehibe zay mipetraka amintsika dia ny hoe aiza sy amin'ny alalan'ny inona no mety ahitana azy sy hahafantarana ny momba azy. Mamaly mivantana izany fantanian'izany ny lohahevitra hatrehantsika araka izay voafaritra amin'ny perikopa ho amin'ity andro alakamisy fa 7 ny volana oktobra ity manao hoe ao amin'ny soratra masina no hahafantarana an'Andriamanitra. Averintsika indray ao amin'ny soratra masina no hahafantarana an'Andriamanitra. Dia hoy ny fantaniany olona sasany avy hatrany manao hoe fa nahoana moa no amin'ny soratra masina no hahafantarana azy? Tsotra ny valiny satria tenin'Andriamanitra ny soratra masina ka izy no nampanoratra azy. Ary dia mazava fa ny fikendren'Andriamanitra voalohany amin'ny nampanoratin'ny teniny na ny soratra masina dia ny ahatongavantsika ho amin'ny fahalalana azy. Ary dia izany no antombavaka lehibe sady fototra zay nampanaoviny ny mpanompony toan'ny Paoly apôstôly ho an'ny roapino sady zanakara-panahy tao Kolosy zay nifahatra tamin'ny finoana manao hoe ary noho izany hoy Paoly izahay koa hatramin'ny andro nandrenisanay dia tsy mitsahatra mivavaka mangataka ho anareo
mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny Tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Pistily ho an'ny Kolosiana, toko 1:7 sy 10 izany. Tanteraka izany fanondrina sady antombavaky ny apôstôly Paoly zany, ny amin'ny atongavany olon'Andriamanitra ho amin'ny fahalalana azy tsara noho ny fisian'ny soratra masina sy ny fahalalana azy. Ny soratra masina no vavony miben'ny fijoroan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao sy eto amintsika raha teo koa. Ary dia izany no afatra lehibe izay anterindreo vakiteny nomena antsika, vakiteny voalohany ao amin'ny Timoty 2:7, ny 10:10 ka hatramin'ny 7:20. Teny manantitra ny amin'ny tsy tokony isalasalana, ny amin'ny mahazo antoka ny soratra masina ho mpanambaran'Andriamanitra ka hitokisana azy mba handraisana ny fahasoavany. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty 2:7 sy 7:20 izany. Ny vakiteny faharoa amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5:13 ka hatramin'ny 7:70. Teny manambara indrindra fa ny finoana dia miainga ary miorina amin'ny fandiniana ny soratra masina dia ny fikatsahana, ny heviny sy ny fahalalana ary ny fandraisana ny hafatra sy ny fanomezan'Andriamanitra izay ambarany, izay miravina amin'ny hoe fihaonana amin'ny Tompo sy fahatokiana azy ho famonjena. Tombony sy arena tena sarobidy ho an'izay manao izany. Dia araka ny tena nataon'i Jesosy, raha nananatra ireo jiosy izy manao hoe dinihina ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy manana anareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy. Jaona 5:7-7. Tsy vitsy tokoa ry havana ny fanambarana ny amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany, satria izany no tena antom-pisian'ny Baiboly manontolo. Fehezin'i Jesosy zany raha ho izy tamin'ny mpianany manao hoe izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana ahy teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'izy ireo izy hahalala ny soratra masina. Dika 4:20 sy 5:20. Ny fahatanterahana zany dia tamin'ny alalan'ireo teny sy famantarana izay nataon'i Jesosy ka ny misongadina indrindra amin'izy ireny no andeha raisitsika araka ny voasoratra hoe dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy. Ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy Jesosy zany ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany ary no namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitoro teny somahafaly amin'ny malahelo izy, naneraka hitoro fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka zany ampahoriana, hitoro ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe androany
no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady taranjona no ny teny fahasoavana naloky ny vavany. Filazany tsara araka ny likoa io amin'ny toko faefatra ny andiny fa 12 ka hatramin'ny fa 12 tapany voalohany. Fezitsika riavana zao fitarihiteny fanorenana ny fandiniana ny soratra masina mba iorenana ny finoantsika tokoa. Marina indrindra fa ny soratra masina ngirery ihany no hanovozana ny fahalalana momba an'Andriamanitra, fa tsy ny adievitra filozofika samihafa na ny angano fanaombavy antitra araka ny Timoty 2:7. Ary dia izany no amporosiana antsika hanana ny Baiboly, hamaky ny Baiboly, handinika mivantana ny Baiboly, satria misy sasany maty dia miodikodina izy aloha mamaky boky hafa momba ny Baiboly. Tsia, ny Baiboly miteny mivantana satria Andriamanitra miteny mivantana amintsika. Ko ny fahefan'ny soratra masina dia ny Tompo, izay nampanoratra izany tamin'ny alalan'ny tsindromandry Ny Fanahy Masina, izay manorina ny fanambarana rehetra momba an'Andriamanitra sy ny asa-pamonjeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo zanany. Ny fanontaniana mipetraka amintsika dia ny hoe hatraiza sy manao ahoana ny toerana sy lantsan'ny tenin'Andriamanitra ato amintsika sy eto amintsika. Ary amin'ny alalan'izany dia manao ahoana ny fahalinantsika hitady an'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Lalana efa nisokafan'ny Tompo dia Jesosy Kristy ho antsika izay tompon'ny forona sy mpanefa azy, ka tsisy anidy ny hahalala ny hevitry ny soratra masina, indrindra amin'izao vanim-potoana mampitady ny tavan'Andriamanitra izao, ka mba hanatanterahany ny famonjenany maro sy ny firenentsika izay miady amin'ny haizina, indrindra ny haiziny tsy fahalalana an'Andriamanitra sy ny soratra masina. Ary dia izy tokoa ny hetaheta hitady an'Andriamanitra ao amin'ny teniny, izay hanovozantsika aina, hery, toky, fahamarinana, izay hanohana ny finoantsika sy hamelona ny fanantenantsika, ampilobavantsika, hiteny tahaka ny Jeremia mpaminany hanao hoe: hitako ny teninao ka nohoaniko, ary ny teninao ny fifaliako sy firavoravony ny foko, fanatsoina tamin'ny anaranao aho, Jehovah Andriamanitry ny maro. Jeremia 5:12-14. Izany tokoa no anjaran'ny olona mahafantatra an'Andriamanitra ao amin'ny teniny, fa ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ho voninahitr'Andriamanitra raintsika ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy itsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra, Solika Fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra, Solika Fitaiza.